Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny Sara Javemy zana-bolana mikisaka tsikelikely manalavitra ny morontsiraka hatrany aloha zany ilay rindraona atao atsin'ny nosy fa ho an'ny rapiso dia ny avaratraza no ibatoerana ry andrafitry ny toetriny antsika indrindra ho an'ny ilany atsinanany nosy iny fa manomboka ny alakamisy ny zoma kosa nefa dia mialefy indray izay tsiokana avaratraza izay ny maripana ihany koa ho an'ny rapiso zany somary idina kely ny maripana raha ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy fa any amin'ny alakamisy ny zoma kosa indray dia miverina miakatra ihany izay maripana izay ho an'ny ambony kosa aloha tsy misy fivana ny maripana raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ray avy maraina dia isy ny orana malefaka ho ana faritra sasany na toerana sasany amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny mandraondraona kosa ny ilany atsinanany avoatany sy ny any amin'ny morontsiraka ny faritry Sofia ny ambony kosa dia ny masoandro ny ibatoerana. Ny rapiso tolakandro mbola mipetraka hatrany ny orana malefaka amin'iny morontsiraka ny faritry Savana, Lanjirofo sy ny faritra Atsinanana ary ny any amin'ny faritry Vatovavy iny miatoato hatrany aloha zany ny orana amin'izay ny tandriviraona ihany koa dia mety hitoetra any amin'ny morontsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny distrikany Taolagnaro ho an'ny ilany atsinanany avoatany ny any Alaotra Mangoro dia mety hanerika ny andro amin'ny hariva ny any andrefana kosa dia ny masoandro no mibatoerana raha ny maripana vinavina ho an'izay androny rapiso izay hatrany dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany tafiditra 5 degré celsius kosa ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry Vakinankaratra iny. Ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana vinavina ary 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara mety tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius izay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny ho an'ny androny rapiso izay hatrany. Ny androny alakamisy miverina maina aloha amin'ny ankapobeny zany fa nazana zany mety hisy tandriviraona vitsy mandalo ihany ho an'ny morontsiraka ny faritra Analanjirofo ny atotan'ny faritra Sofia ihany koa dia mandraondraona ny ambiny moa zany dia fandibiasany rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny ny androntsika raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alakamisy izay mety tafiakatra hatrany amin'ny 15 degré celsius ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany ary manodidina ny 15 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny morontsiraka atsinanany nosy iny 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay any amin'ny avoan'ny andrefan'ny Madagasikara sy ny tapany atsimo andrefana raha toa ka miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana hitantsika any Betsiboka sy manakaiky ny morontsiraka ny Boeny iny. Ny toetrandrontsika ho an'ny androny zoma kosa indray amarana anazy mety mbola misy hatrany ny tandriviraona any amin'ny faritry Sava sy Analanjirofo ary hita hatrany amin'ny faritry Diana izay mandraona ihany koa ny andro ho an'ny faritry Sofia indrindra amin'ny tapakandro hariva moa zany mety hisy tandriviraona mandalo ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny distrikany Taolagnaro ho an'ny avoan'ny andrefan'ny Madagasikara indrindra any amin'ny atitany dia mety andraondraona ny andro fa ny ambiny kosa dia ny raona sy ny masoandro aloha ny mifandimby amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina mifandraika amin'izay dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius eo hatrany aloha zany ho an'ny avoatany tsy dia miova ihany koa izay ho an'ny ilany atsinanany nosy iny satria dia manodidina ny 19 degré celsius raha ny tapany avaratra andrefana mbola mafana be hatrany ny andro satria dia mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay androny zoma izay. Amaranantsika azy ny tany falitoandrivotra nisy teto Antananarivo atony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay manodidina ny fetrany eo koa ny rehetrarehetra voaray ary ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina hijanona antony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay ho an'ny eto Antananarivo. Izay ny meteo tamin'ity an'io ty rapiso izay fotoana manaraka